misaotra ny tompo sika ny amin'ny fotoana izay omeny androany indray a afa-tsika mihaino ny teniny amin'ny alalan'izao fandaharana miomana eona amin'Andriamanitra ho zao. Miaraba antsika tsirairay avy izay manaraka an'izao fitoriana izao na eto Madagasikara, na ny any ampitan-dranomasina rehetra any, na amin'ny fomba ahoana na amin'ny fomba ahoana. Marary ny fahasoavan'ny tompo amintsika ary mirary fampaherezana amintsika tsirairay avy. Ny fanamasina fanahany famarinana no anazavantsika ary hitarika antsika amin'ny marina rehetra. Misaotra antsika tsirairay avy ny amin'ny fampaherezana izay omentsika tsirairay avy amin'ny fanarahana ny teny. Isaorana ny tompo fa izy no miasa, izy ilay teny, azy ny teny. Raha nitontra soa antsika ny teny, natonga antsika ho amin'ny fahalalana ny fahamarinana, natonga antsika ho amin'ny fibebahana marina sy ny fahamasinana, natonga antsika amin'ny fahafantarana an' Jesosy Kristy, ary natonga antsika manana antoka ny amin'ny fiainana mandrakizay, natonga antsika ho tia an' Jesosy Kristy dia ho azy ny voninahitra, ho azy ny fanjakana, ho azy ny saotra, ho azy ny dera fa izy ihany nomena voninahitra. Zay dia mpanompo tsy mahasoa ny tokony natao ihany natao, fa izy no miasa ary dia izy no deraintsika sy ankalazaintsika ny amin'izany fa rehefa miasa tokoa izy dia tsy misy mahasakana, ary rehefa mandefa ny teniny izy dia manasitrana izany ary tsy miverina maina tokoa ny teniny raha tsy efa mahatateraka izay nampanirahany. Dia betsaka no efa nikasihan'ny tompo tamin'ny alalan'ny teniny, nafahan'ny tompo tamin'ny fombafomba mpivavahana, nafahan'ny tompo tamin'ny fiatsaram-belantsika, nafahan'ny tompo tamin'ny fahotana, nafahan'ny tompo tamin'ny faminaniana sadoka, mpampianatra sadoka, fivavahana sadoka, nafahan'ny tompo tao anatin'ny aizina, nafahan'ny tompo tao amin'ny fahafatesana, ary nomen'ny tompo fiainana be dia be nalala an' Jesosy Kristy. Isaorana an' Jesosy zany dia mampahery antsika tsirairay avy fa izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena, mba samy haharitra ny antsika, haharitra amin'ny teny tsy misy kilema, ary hijoro amin'izany fahamarinana zany any amin'ny toerana misy antsika any, ho fahazavana, ho fanasana, ho vavolombelon' Jesosy Kristy, ho mpianatra Jesosy, ary ianao mpianatra ny firenena ihany koa rehetra, ka mandrapatonga an' Jesosy Kristy dia mba havory olona maro Jesosy amin'ny alalantsika ho ao amin'ny valany. Satria voalaza ny hoe manana ondry hafa izay tsy mbola ao anatin'ity valy ity, ireny kosa izy dia ataoko izay hanangonana azy ho tonga andiany iray. Dia ho mpanangonana azy Jesosy, ary amin'ny alalantsika tsirairay avy izay efa nandray azy, itsika izay vavolombelony ny amin'ny famonjeny sy ny fanavotany, itsika fahazavana, itsika solom-bava an' Jesosy, solon-tenan' Jesosy Kristy, amin'ny alalantsika no iasany ikasihany tsirairay avy. Dia tsy hipetra-potsiny any ianao fa tena hijaran'izany fahamarinana izany koa azon'ny olona ny famonjena. Mba ho an-tsaintsika hatrany fa raha tsy manana an' Jesosy ny olona dia anisan'ny ory indrindra na manana an'izao tontolo izao sy zavatra rehetra ary. Inona soa azon'ny olona raha ho azy n'izao tontolo izao kanefa ho very ny ainy? Ary Jesosy mihitsy ny mila fantatry ny tsirairay avy ahazoany fiainana. Fanontaniana mipetraka amintsika lohateny raha teo an'ity fitoriana ity androany dia zao: mpanompo sa sakaiza? Mpanompo sa sakaiza? Mpanompo ny Jesosy Kristy, mpanompon'Andriamanitra, sa sakaizan'Andriamanitra, sa sakaizan'i Jesosy Kristy izaho, ianao izay manaraka ny teny. Jaona toko 5:10, andininy 4:11. Jaona toko 5:10, andininy 4:11. Ianareo no sakaizako raha manao araka izay andidiko anareo. Tsy ataoko hoe mpanompo intsony ianareo, fa ny mpanompo tsy mahalala izay ataon'ny tompony. Fa efa nataoko hoe sakaiza ianareo, satria izay rehetra reko tamin'ny raiko no nambarako taminareo. Tsy ianareo no nifidy ahy, fa izaho no nifidy anareo ka nanendry anareo mba handesy amo ary mba haretany vokatrareo, mba homen'ny ray anareo izay rehetra angatahinareo amin'ny anarako na inona na inona. Fanontaniana mipetraka: mpanompo ianao sa sakaizan'i Jesosy? Fa eo anatrehan'i Jesosy dia misy ny mpanompo, misy ny sakaiza. Ao anaty trano fivavahana dia misy ny mpanompo, misy ny sakaiza. Ao anatin'ny fiangonana anankiray dia misy ny mpanompo, misy ny sakaiza. Ny mpanompo dia toa olona voageja. Ny mpanompo dia toa olona tsy manana fahafahana, tsy manana fahalalana, tsy manana fiadanana, ary olona mbola ao anatin'ny fahamaizinana, fa manompo amin'ny fahazambana. Zay ny mpanompo raha zavatra nambaran'i Jesosy eto. Ary be da be ny mbola mpanompo amin'izao fotoana, satria tsy mahalala izay nasaina
izay sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainany. Ianareo ny sakaizako raha manao arak'izay andidiko anareo. Ny atonga aho ho sakaizan'i Jesosy dia izaho manao arak'izay nandidiny ahy. Ny atonga anao ho sakaizan'i Jesosy dia ianao manao arak'izay nandidiny Jesosy. Tsy ataoko hoe mpanompo intsony ianareo, fa ny mpanompo tsy mahalala izay ataon'ny tompony, fa efa nataoko hoe sakaiza ianareo satria izay rehetra reko tamin'ny raiko no nambarako taminareo. Io teny io ihany tena raisika ao anatin'izao 20 minitra izao. Ny atonga aho ho sakaizan'i Jesosy dia izaho manao izay nandidiny Jesosy. Teo aloha teo tsika anjarany amin'ny hoe fankatoavana, karazany toy an'ilay fankatoavana ihany ity zavatra zaraintsika ity. Ny olona mankatoa an'Andriamanitra amin'ny teny izay voaray, ny olona mankatoa an'i Jesosy Kristy amin'ny teny izay voaray, ino no ataon'i Jesosy hoe sakaiza. Ny sakaiza zany tena hoe namana, tsy hanafenana ninninina ary izarana ny zavatra rehetrarehetra ary tsy misy miafina. Fa ny mpanompo misy zavatra tsy fantany ao, misy zavatra fenina azy ao, misy zavatra tsy hitany ao, ary ny toerana raha samy hafa mihitsy ao amin'ny toerana anankiray, ohatra trano anankiray, ny toerana misy ny sakaiza sy ny toerana misy ny mpanompo. Ao amin'ny fivavahana amin'izao fotoana mampalahelo mihitsy ny mahita fa be da be ny mpanompo, satria tsy mankatoa izay voalaza ny tenin'Andriamanitra arak'izay voasoratra, fa manao anjambany. Tsy manaraka izay rehetrarehetra nankatoavin'ny tompo, fa izay lazain'olona no arahana, izay didin'olona no arahana, nefa didy lazaina voambara izay lazain'ny olona tsy araka izay voasoratra atao anatin'ny Baiboly, fa mivoana. Fa moa ilay olona mizara moa mety masodoka be ny fomba fijorony, masodoka be ny fomba fiakanjony, masodoka be ny zavatra tenenin'ny vavany, masodoka be ny fihetsiketsehany ety ivelany, dia be da be ny roboka, be da be ny voasarika, be da be ny voasitony, nefa lainga ilay ambara, nefa tsy mifototra ara-Baiboly ilay ambara, tsy mifototra ara-Baiboly intsony ilay ambara, dia be da be ny voafitaka, lasa manompo olona, lasa manompo atokom-pivavahana, lasa manompo toeram-pivavahana, lasa tsy mahita an' Jesosy fa olona no arahana. Androany sendra nandalo nahita tao anaty fitoriana anankiray dia nivoizinao anatin'ilay fitoriana dia zao: raha te ho sitrana ianao, raha te ho tahiny ianao, raha te ho ambinina ianao, dia ampiasao ilay diloilo masina. Dia raha te ho ambinina ianao, raha te ho sitrana ianao dia hohano ilay mofo masina. Mofo masina nalaina tany amin'ilay toeram-pivavahana, tany amin'ny Coliseum. Dia ilay mofo masina rehefa hanao fizoriana vavolombelona ilay olona dia sitranahako fa narary ny zanako, narary koa dia rehefa narary dia nampiasaiko ilay diloilo masina, tonga dia sitrana avy hatrany teo. Rehefa narary dia nampiasaiko tamin'ny zanako ilay diloilo masina, sitrana avy hatrany teo. Rehefa nisy olana teo amin'ny fiainako dia nohaniko ilay mofo masina, dia sitrana avy hatrany teo. Fanompo-tsampo zany. Fanompo-tsampo zany. Tsy mahita atao anaty Baiboly ka natao lalàna, natao doktrinina ny resaka fanosorana menaka. Jesosy tsy nampiasa an'izay fanosorana menaka izay mihitsy raha ao amin'ny filazantsara. Rehefa naniraka ny mpianatra izy dia nandeha nitory ny mpianatra, dia ny mpianatra no naka inisiativa nanositra menaka izay narary dia sitrana. Fa Jesosy tsy nanabaiko, tsy namebaiko an'izay mihitsy. Tsy name an'izay mihitsy Jesosy. Fa Jesosy dia niteny hoe izao famantaran'izao ny anarak'izay mino, ametra tanana amin'ny marary izy dia ho sitrany ireny. Zay neny Jesosy. Ametrao tanana ny marary dia ho sitrany ireny. Diovy ny boka, ampahirato ny jamba, sitrano ny marary, atsangano ny maty. Zay no napetraka Jesosy. Fa tsy apetraka ho lalàna hoe tsy maintsy misy menaka. Tsy misy tato hoe nihinana mofo dia sitrana, afaka tamin'ny olana. Fanompo-tsampy fitaka. Laza ihany moa ilay olona aveo hoe tsy mivavaka amin'ny tsy mivavaka amin'ny menaka zay ary tsy mofo fa Jesosy ninoana fa vokatry ilay finoana no anaovana an'izay. Ny ratsy tsy kely lalana ary fitaka tena hoe zay le devoly tsy tonga dia miseho hoe devoly. Tahaka ny ataontsika amin'ireny bande dessinée ireny na amin'ny vidéo sy amin'ny sary ireny hoe io devoly hita eo. Maka ny endriky ny mazava ny devoly ny voasoratra, maka tahaka n'Andriamanitra
ary tsy hitanao mihitsy ny fahadisoany raha tsy manana an'ilay esprit de discernement fanahy ny fahafantarana ianao. Dia be da be ny roboka ao anatin'izany. Za mino zato isan-jato mihitsy fa raha notaninao n'ilay olona ao anatin'izay toeran'izay hoe mananatoka any amin'ny famonjena ve ianao, inona zonao antoka any amin'ny famonjena, dia maro ny tsy ahalala an'izany. Ny antoka ho famonjena ho teneny dia hiteny hoe nakaty amin'ity trano ity a dia tato anazo ho famonjena, nihinana mofo a, nisotro ny rano izay nentina mbavaka, nanositra ny menaka, dia izay no azoky ny famonjena. Very ny famonjena dia Jesosy Kristy. Avy aiza ny famonjena? Ny famonjena dia avy amin'ny Jehovah mpanao ny lanitra sy ny tany. Jesosy Kristy milalana sy famarinana ary fiainana. Tsy misy mankany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalany. Jesosy ihany, tsy ampiana menaka, tsy ampiana mofo, tsy ampiana rano, fa Jesosy Kristy dia ampy. Fa ny ankoatr'izay fanompo-tsampy. Tsy azo atao doctrine, tsy azo atao lalàna. Raha ny tompo ny teny taminao hoe rano ho anao rery zay, ary mety amin'ny fotoana anankiray fotsiny androany ohatra, fa tsy ho ataonao hiverimberina raha pitso sy raha afaka pitso. Raha ny tompo ny teny anao hoe menaka na mofo mety tao anatin'ny fotoana anankiray fotsiny, ao anatin'ny fotoana anankiray izay nytarihan'ny fanamasina, fa tsy ho apetraka ho doctrine, fa lasa fanompo-tsampy ary mivoana amin'izay voasoratra. Fa tsy voasoratra atao anatin'ny tenin'Andriamanitra zany, ary tsy ao anatin'ny sitrapon'Andriamanitra zany. Ny lanitra midy amin'ilay olona, ny fanjakan'Andriamanitra tsy manjaka ao am-pony, ny fibebahana tsy iainana, ny fahamasinana tsy iainana, ny tahotra an'Andriamanitra tsy iainana, ny fahafahana amin'ny fahotana, fangejany nofo, fangejany zao tontolo zao tsy afaka ao aminy, satria tsy niaona tamin'i Jesosy Kristy izy, tsy niaona tamin'ilay mpanasitrana izy, tsy niaona tamin'ilay mpamela heloka izy, tsy niaona tamin'ilay mpamonjy izy, fa niaona tamin'ny rano vao asina, niaona tamin'ny menaka, niaona tamin'ny mofo, niaona tamina trano fivavahana, niaona tamina mpamina ny santoka, dia midy ho azy ny fanjakan'ny lanitra. Ary loza n'izay mampianatra santoka, manao faminaniana santoka, manao fampianaran-diso, mitondra olona ho any amin'ny fahaverezana. Fa androany ny tenin'Andriamanitra dia milaza be da be ny mpanompo tsy malala izay tian'ny tompony atao. Tsy malala izay sitrapony Jesosy Kristy, ary tsy mankatoa. Misy ny malala fa tsy mankatoa. Tsy mankatoa izay voalazan'ny tenin'Andriamanitra. Tadidrio fa nisy fampianarana napetraka Jesosy, fanoharana ataon'i Jesosy tao amin'ilay zanak'adala moa filazantsika azy. Dia nisy zanaka amin'ny rahalahy, dia ny anankiray lehilahy matoa, nijanona tao foana. Fa iny nijanona tao foana iny mpanompo iny rehefa tena jerena, satria tsy malala ilay tena hoe mahazanak'Andriamanitra azy, fa tao fotsiny tsy natsapa fahafahana, tsy natsapa fahalalahana, tsy natsapa fiadanana. Dia nialony izy rehefa tonga le zandry ny laza iny jangajanga, nandany ny haniny sy ny fananany sy ny lovany tamin'izao tontolo izao, rehefa tonga iny mbola zanaky ny rainy foana. Ary rehefa tonga iny fitehafana tao, diita ao, firana tao, fiobiana tao, satria maty le zanany fa hitandray, verika hitandray. Ary tsy misy mihitsy tao fanojonana, tsy misy mihitsy tao fanadinana, tsy misy mihitsy tao fanasaziana, fa avy hatrany dia nomena azy ny kapa, marika fa tsy andeha intsony izy. Avy hatrany dia nomena azy ny peratra, vita fihavanana tamin'ny ray indray izy. Avy hatrany dia nomena azy ny fitafiana madio, vita fa lasa ny zavatra taloha ary tonga olombavao izy. Avy hatrany dia novonona ny ondry matavy indrindra ny faliany zareo. Jesosy Kristy ilay ondry manadio, zanak'Andriamanitra, zanak'ondrin'Andriamanitra manaisotra ny fahotany zao tontolo izao. Dia tafahoana tao amin'ny rainy izy, feno fifaliana ary fiadanana sy fitsarana ny tao aminy. Nalala ny famarinana izy hoe aingahako dia ody any amin'ny raiko, eo ny eo aminy, ny ray sy ny rainy izy ary tsy nisy fandavana. Fifaliana ny tao aminy, fiadanana, fitsarana, satria manana ny famonjena. Fa le zanak'alahy matoa tao foana, fa tao tsisy fifaliana, tsisy fiadanana, vao nanompo tao foana. Nialony izy hoe naondry ray ara tsy nomenao aho hatramin'izay nijanonako tao. Fa le zanak'adala ty zandroko ty nandany ny anina sy ny arena sy ny lova tany amin'izay faratsiana rehetra tany, vao tonga dia zao nataonao azy. Dia hoy ilay rainy hoe anaka, ianao hoe toa amiko mandrakariva, izay rehetra ady ianao avokoa. Be da be ny tsy mahalala an'izany, fa lasa matahotra mpanompon'Andriamanitra. Lasa tsy hivavaka, tsy haino tenin'Andriamanitra raha tsy mandray manatona lehilahin'Andriamanitra, manatona mpanompon'Andriamanitra. Lasa tsy fifandraisana amin'ny Jesosy fa fifandraisana amin'olona. Ianareo no sakaizako satria ampahafantariko anareo izay rehetrarehetra tokony ho fantatrareo. Fa izay rehetra lazain'ny raika anoa dia lazaiko anareo. Ny mpanompo tsy mahalala an'izany.
asaina mandoa fahafolo-karena dia mandoa fahafolo-karena nefa Jesosy efa miteny hoe tsisy tsony fahafolo-karena ao aminy. Asaina misaron-doha dia misaron-doha na andro efa mamay be, andro efa mafana be, na volo efa lava be dia misaron-doha. Fa Jesosy efa tsy izay intsony, tsy resaka ary zany tao Korinto ihany fa tsy ho an'ny fiangonana rehetra. Asaina manao asa fanompona zay efa tsy araka ny tenin'Andriamanitra dia manao, satria tsy mahalala zay tsy sakaizan'i Jesosy, tsy sakaizan'i Jesosy fa mpanompo dia manompo olona, dia manompo amin'ny fahazambana fotsiny. Fa rehefa ao aminao Jesosy Kristy tsy ampianarin'olona ianao, fantatrao ny fahamarinana, fantatrao ny fahamasinana, fantatrao ny tenin'Andriamanitra. Mampalahelo nge fa amin'izao fotoana be da be mandroso amin'ny trano fivavahana, be da be manao asan'Andriamanitra, fa be da be ny olona ny lavina sy tsy ankasitrahan'Andriamanitra ary be da be ny tsy mankatoa ny tenin'Andriamanitra. Misy tenin'Andriamanitra anankiray ity vakintsika ao amin'ny Korintianina faharoa toko fahadimy. Korintianina faharoa toko fahadimy. Korintianina voalohany azafady toko fahenina andiny fasivy. Moa tsy fantatrareo va fa ny olona tsy marina tsy mba handova ny fanjakan'Andriamanitra. Aza mety ho fitahany ianareo fa ny mpijangajanga sy ny mpanompo sampy sy ny mpakavadin'olona sy ny sodomita sy ny mpangalatra sy ny mpierina sy ny mpimamo sy ny mpanaratsy ary ny mpanao ankeriny dia tsy mba handova ny fanjakan'Andriamanitra. Mipetraka tsara zany tenin'Andriamanitra zany. Averiko, moa tsy fantatrareo va fa ny olona tsy marina tsy mba handova ny fanjakan'Andriamanitra. Aza mety ho fitahany ianareo fa ny mpijangajanga sy ny mpanompo sampy sy ny mpakavadin'olona sy ny sodomita sy ny mpangalatra sy ny mpierina sy ny mpimamo sy ny mpanaratsy ary ny mpanao ankeriny dia tsy mba handova ny fanjakan'Andriamanitra. Na ireo voalaza rehetrarehetra ireo mankany amin'ny trano fivavahana, manao asa fanompona, milaza fa ao anatin'ny fikambanana, milaza fa ao anatin'ny fiangonana, fa hoy Jesosy Kristy hoe tsy mba handova ny fanjakan'Andriamanitra. Mampalahelo ke lazaina amintsika ty moa amin'ny teny malagasy tsy hitanao ato le izy fa amin'ny teny frantsay dia misy hoe efféminé. Ny efféminé zany raha jerenao ny dikany amin'ny boky ao amin'ny dictionnaire dia hoe olona lehilahy lasa manao vehivavy, lasa manao sarim-bavy, lasa tsy mijoro amin'ny hoe nateraka ho lehilahy, homosexuel zany. Lasa ny lahy lasa ohatran'ny vehivavy, ny vehivavy lasa ohatran'ny lehilahy, ny lahy manambady lehilahy, ny vehivavy manambady vehivavy. Tsy mba handova ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy zany naharian'Andriamanitra sy ianao fa ny lahy manambady vehivavy, fa tsy ny vavy hanambady vehivavy, ny lehilahy hanambady lehilahy. Tsia, ny biby ara no mampianatra antsika fa raha niditra ny sampy fiara ny biby nampidiriny Noa dia lasy vavy. Ny olombelona zao mahita lasalany miaraka mivady aterina any am-piangonana, loza fa vetavetana. Zay mahatonga ny fahatezeran'Andriamanitra amin'ny olona aveo. Na manao asa soa ary ianao, na manao asa fanompona ary ianao, na ao anatin'ny resaka chorale ary ianao, na ao anatin'ny resaka atoko-pivavahana ary ianao, na mpikambana mavitrika ao anaty sampana ary ianao, kanefa ianao mbola mijanona amin'izay toetranao, fombanao homosexuel izay, lahy miaraka amin'ny lahy na vavy miaraka amin'ny vavy, fa avetavetana eo mason'Andriamanitra zany. Tsy andovanao ny fanjakan'Andriamanitra. Aza mety ho fitahana, zay ny voasoratra eo hoe aza mety ho fitahana, satria tsy andovana ny fanjakan'Andriamanitra zany. Loza fa ny fiangonana manaiky an'izany, ny pastera manaiky an'izany. Misy ary moa pastera homosexuel. Aiza le fivavahana marina, aiza le teny madio manafaka, fitiavana anao no izarana an'izao teny izao. Aza miteny mihitsy hoe zao ny nanaovan'Andriamanitra anahy, zao ny zavatra misy. Fitaka zany, raha ny zanaka anao anafaka dia ho afaka tokoa ianao. Te hiova va ianao? Te hiova ianao? Afaka manova anao Jesosy. Hiova amin'izany fitondran-tena adala izany, fitondran-tena tsy mety izany, fitondran-tena mamoehatra ary tena fahavetavetana sy fahalotona eo anatrehan'Andriamanitra. Va olana toroko anao Jesosy. Ovainy Jesosy ianao zao dia nizao raha manaiky ianao. Ovainy Jesosy ianao zao dia nizao. Lasa hiova ny fomba fisainanao, hiova ny fonao, hiova ny fitondran-tenanao, hiova ny fomba fanaonao, satria nateraka avy any ambony ianao. Ary anaiky ianao fa lehilahy hanambady vehivavy, vehivavy hanambady lehilahy, fa tsy hanao an'izay fanohatra amin'ny natiora intsony. Apetraka aminao zany, manafaka Jesosy. Betsaka ny fanafahan Jesosy, anisan'izany ianao raha mino ary manaiky androany.
ho an' Jesosy ihany ny voninahitra tapitra ny fotoana ampahany ihany zay rehetra zay fa mbola hitotsika amin'ny ao aoriana fa ny zava-dehibe dia zao ny sakay zany a mankatoy ny tenin'Andriamanitra ary tiany Jesosy Kristy fa tsy ho mpanompo fotsiny a tsy miditra ny fanjakan'Andriamanitra na nanompo be ara teto tany ho an' Jesosy ihany ny voninahitra amen.